Vinan toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy faha-efatra amby roapolo ny volana febroary amin'ny eninora maraina ka hatramin'ny atalata faha-dimy amby roapolo ny volana febroary amin'ny eninora maraina. Noho ny fisian'ilay tangolondraona izay mitoetra ao amin'ny alakan-dranon'ny Mozambika dia azo vahana hatrany ny talioa izay mety ho mafimafy zany eo anelanelan'ny Besalampi ka hatrany Toliara ka manoloana izany indrindra dia manan-kery araka izany ny fampitandremana mahakasika ny amafy ny rivotra eo anelanelan'ny Besalampi hatrany Toliara ka ny rivotra mety hahatratra 520 km isan'ora izay mety hiakatra hatrany amin'ny 80 km isan'ora indraindray. Manoloana izay indrindra ihany koa dia misy ihany koa ny fampitandremana noho ny alondrano izay ateraky n'ity fatrany ratsy ity sy ny amafy ny rivotra izay hatrany ka ny alondrano na ny onjan-dranomasina ao anatin'izany dia tombanana mety hahatratra 3 ka hatramin'ny 3.5 metatra eo anelanelan'ny Besalampi hatrany Toliara miatra ihany koa izay manomboka amin'ity anio ity. Manoloana izany rehetra izany entana hatrany ny amponina anaraka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro eo ihany koa ny toromarika izay men'ireo manam-pahefana isa-tokony isorohana ny loza mety ho ateraka izay fatrany ratsy na ny alondrano sy ny amafy ny rivotra miatra amin'ireo morontsiraka ireo. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy andraona amin'ny sokotoko ary ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny-panonjana anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja 1 ka hatramin'ny 1.5 metatra. Tanjona angotsy hatrany Amanoro anoritandrivoraona vitsy any amin'ny tapany atsimo ary ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 12 km isan'ora hatratra 20 km isan'ora indraindray. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja 1.5 metatra hatratra 2 metatra any amin'ny tapany atsimo. Manoro hatrany Taolanaro anorana amin'ny akabeny ary ho avy atsimo andrefana ny rivotra ny avaratry Manakara ka ho 7 ka hatramin'ny 12 km isan'ora. Ho avy atsinanana avaratra atsinanana izany any akafa ka ho 20 ka hatramin'ny 7 km isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra mety hatratra 3 metatra indraindray any amin'ny tapany atsimo noho ny alondrano avy any atsinanana. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena kosa indray anorana malana indraindray ary ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 520 km isan'ora. Ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja anodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana kosa indray tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankavoa anoram-baratra ary ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny akabeny ka ho 20 ka hatramin'ny 20 km isan'ora hatratra 730 km isan'ora indraindray. Anonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra hatratra 3 metatra rehefa manalavitra ny morontsiraka isy ny alondrano avy any avaratra. Tanjona ankaboa hatrany amin'ny tanjona vilanandro anoram-baratra ary ho avy avaratra ny rivotra ka 20 ka hatramin'ny 730 km isan'ora hatratra 570 km isan'ora indraindray. Anonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra mety hatratra 3 metatra indraindray noho ny alondrano ateraky ny talio. Tanjona vilanandro hatrany Analalava anoritandrivodraona mety aray kotroka ary ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora ananiky ny 20 km isan'ora indraindray. Adiny-panonjana anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja 1 ka hatramin'ny 1.5 metatra. Analalava hatrany tanjona bobaomby kosa indray anoritandrivoraona vitsy ary ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny-panonja ny ranomasina ary ny avy ny onja 1.5 ka hatramin'ny 1 metatra.